Rabatsika revako tratry alarby fa 20 volana novambra ity dia manona fifalian'i Jesosy amintsika sy ny fahasoavany mofanatsika anio dia ny Jaona toko faefatra. Jaona toko faefatra ny andiny fahelina amby efapolo ka hatramin'ny andiny fa efatra amby dimapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tany Kanana Galilea indray Jesosy dia tany amin'ilay lampidiny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zazalahy rary tany Kapernaoma. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodea dia nakany amin'izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany satria efa ho vady izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana iareo dia tsy mba hitiny mihitsy. Hoy ilay tandapa tamin'ny tompoko, midina ry dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody velona ny zanako ao. Ary raha lehilahy niny teny izay lazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary no nidiny izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza taminy fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia ireo taminy omaly tamin'ny ora fahafito no nialany ny tasy taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao dia niny izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fo nisy tonga tany Galilea avy tany Jodea. Ray masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy nanasitrana ny zanak'ilay tandapa narary efa ho faty ny filazan'ny Jaona azy. Ity tantara ity dia hitantsika ao amin'ny filazan'ny tsara sinoptika na samy tantarany hoe na Matteo na Marka na Luka dia amin'ny Luka toko fahafito manomboka andiny voalohany lay finoana lay kapiteny eto moa dia natao hoe tandapa izy manamboninahitra anankiray ny filaza azy eo amin'ny Jaona zany. Azo everina ho tantara anankiray ihany izy io fa ny fomba fitantarany sy ny fomba nitrangany no mahasamy hafa azy ny fomba fitantaran'ireo mpanoratra ny filazantsara. Izany hoe fantantarany filazantsara sinoptika ary naverin'ny Jaona ho no hazavaina misimisy kokoa. Efa lehibe amin'ny Jaona noratra ty filazantsara ty araka fantarantsika azy ary dia tia hanamafy ny lanja ny finoana izy. Tia hanamafy fa ny finoana dia mahasongona ny elanelana, ny finoana dia mahasongona lay ataontsika hoe vato misakana maro isan-karazany raha mahavita mihoatra izany ny finoana. Ka eto dia ny finoana lay kapiteny na finoana lay tandapa ny fakatoavany tenin'ny Jesosy hoe hoy Jesosy taminy mandany ianao mody fa efa sitrana ny zanakao velona ny zanakao. Zay midika fankatoavana ny finoana. Fa zay tsika mamavary afaka malala dia tsara namare antsika fa ny teny matetika averimberin'ny Jaona ny teny hoe famantarana. Ary vao manomboka ny filazantsara ka ny Jaona ny toko faharoany dia tady famantarana tamin'i Jesosy ny Jiosy. Jaona toko faharoa dia ny fahavalo ambin'ny folo dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao aminay no manao zavatra izao ianao. Inona ny famantarana? Inona ny famantarana asehonao fa zanak'Andriamanitra ianao? Zay indikany. Inona ny famantarana asehonao fa niran'Andriamanitra ianao? Inona ny famantarana asehonao inonay fa ianao lay misy? Verimberinao amin'ny Jaona ny teny hoe famantarana. Verimberinao matetika ao amin'ny Jaona tsy eo ihany fa mandiny vitsivitsy. Fa ho valiny izay dia manomboka eo amin'ity Jaona toko faharoa ity dia ny famantarana voalohany ho valiny izay dia ny nanovan'i Jesosy ny rano ho tonga divay. Ny nanovan'i Jesosy ny rano ho tonga divay. Zay ny famantarana voalohany. Famantarana voalohany. Ny famantarana faharoa kosa dia ny ity asehon'ny Jaona ity indray nanasitraran'i Jesosy ny zanak'ilay tandapa. Ary aoriana kely moa ny famantarana fahatelo dia nahasitranan'i Jesosy lay marary. Nahasitranan'i Jesosy lay marary hitantsika amin'ny tohin'ny tantara. Fa eto rehefa malala dia Jesosy zany eto Jesosy tantarain'ny Jaona dia Jesosy zay manao zay inon'ny olona azy.
mitaona ny olona ino azy ary tsy manao zava-dehibe ny famantarana loatra izy fa tean'indry kosa fa ny zava-dehibe am' Jesosy de ny inon'ny olona inotsika azy fa zanak'Andriamanitra izy. Inona ary no famantarana azontsika takarina am'ty Jaona toko fahaefatra ity ka takaraka asehon'ny Jaona tonga atsika ino atonga lotsisy ino fa zanak'Andriamanitra Jesosy. Ny voalohany dia hitatsika ny voalohany indrindra de momba n'lay olona le olona voakasika tandapa zay Roman tandapa Roman rehefa miteny hoe Roman tsika de gentlis zany tandapa io tsy olona manam-pahefana jiosy akory izy io fa manam-pahefana Roman. Jaona de sarotiny amin'nytotsika hoe fahamasinana. Raha toa ka ahitantsika de jereo tsara am' Jesosy am' Jaona de zava-dehibe mihitsy ny fahamasinana ny lanja le tsiny hoe madio sy maloto. Jereo tsara amin'ny fomba hitantaran'ny Jaona ny tsarana an' Jesosy sy ny tantaran'ny filazantsara sinoptika ny tsarana an' Jesosy. Amin'ny filazantsara sinoptika rehefa ny tsara an' Jesosy ny taon'ny Pilato zany rehefa nitsarainy Jesosy dia ny filazan'ny ireo mpanoratra ny filazantsara sinoptika azy dia tsotra de tsotra nanatrika ny fanatrika Jesosy sy Pilato ary ny vahoaka niditra tao amin'ny lapan'ny Pilato. Fa amin'ny filazantsarany Jaona kosa dia ny vahoaka tsy niditra tao amin'ny Pilato. Hoy ny filazan'ny Jaona azy Jaona toko 7:20 ary Jesosy de nentiny niala tao amin'ny Kayafa ho ao anaty rova ary maraina koa ny andro tamin'izay nefa ireo tsy niditra tao anaty rova fa ny raha ho voaloto fa efa hinana ny Pasika izy. Zany hoe ny mpanaradian'i Jesosy zany ireo jiosy zay ambony ny ampangan' Jesosy tamin'ny Pilato de tsy niditra mihitsy tao amin'ny lapan'ny Pilato satria ny apitsony ny Pasika manakaiky ny Pasika dia maloto izy ka tsy afaka inona ny Pasika rehefa maloto satria miditra ao anatin'ny lapan'ny Pilato lapa gentilisa na inona fahambonin'ny Pilato amin'ny fanjakana Romanina de gentilisa foana izy tamin'ny mpisorony noho zany de ny fidirany ao anatin'ny lapan'ny Pilato de andoto azy ary de tsy niditra tao amin'ny lapan'ny Pilato izy ary Pilato no anaiky an'izay tsara fa fonony tsaran'i Jesosy izy de izao Jesosy ao anatin'ny lapan'ny Pilato de miresaka amin'ny Pilato Jesosy de aveo indray Pilato mivoaka eny an-davarangana na mivoaka eo amin'ny ivelany de miresaka amin'ny i Kayafa sy ny namany tevana hoe inona ny ampanganareo an' Jesosy. Pilato zany no mivoaka miditra fa ny vahoaka reo manambonireo olona ambony jiosy tsy niditra tao amin'ny lapan'ny Pilato nitahotra ny loto ny olotona ilay fifandraisana amin'ny gentilisa. Ina ny antony zany ina dikan'izany amin'ity Jaona toko 4 ity lehilahy ataontsika hoe tandapa ity koa dia gentilisa izy zany maloto izy zany no zany dia fatany tsara fa tsy Jesosy tsy hiditra ao amin'ny andoto aon' Jesosy amin'ny veritretany azy andoto aon' Jesosy ny fakanesan'i Jesosy any aminy satria amin'ny Jaona de zava-dehibe mihitsy zay hoe ninona lazaina de zao maloto no eritreretan'ny jiosy ny Romanina sy zay rehetra gentilisa. Eto ary ny mitranga de hoy ity lehilahy zay ataontsika hoe gentilisa ity na manamboninahitra Romanina zany niteny tamin'i Jesosy nangataka taminy izy mba hasitrana azy hidina sy hasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia raha toa ka mamaky ny filanjara sinoptika sika de tsy dia lay nidikan'lay tenin'lay kapiteny manao hoe tsy mendriky idiranao ambany tafitrano koa de zao satria maloto ianao jiosy ianao meritra tsy mifandray aminay mandoto anao ny vidiro anaty mitokantranoko no zany dia tsy voatery hiditra aty ianao ho lay kapiteny. Fa eto ndray kosa izy lay tandapa de niteny tamin'i Jesosy manao hoe andao andao mba ho any amiko andao mba ho any amiko ary niteny tamin'i Jesosy izy andao mba hidina any amiko de mbola
mbola tsy maty izy lay zanako zany tika zany rehefa komalala de zao momba n'lay kapiteny momba n'lay tandapa jentilisa izy kanefa rehefa nitenen'ny tompo tsy nidina taminy zany tsy nidina tany amin'ny tompo zany nanaja izay ataontsika hoe fahadiovan'ny tenany fahadiovan'ny maizy azy zay tsy nampifangarony tenany tam'lay tandapa zany fa izao niteny tam'lay tandapa fotsiny izy manao hoe dany anao mody fasitrana izy ohatsika manao hoe inona le famantarana voaloha zany de zao re afaka malala mahafamantarana azy de zao lay tantara de zao manao hoe lay tandapa eto lay Jesoa zay asehony jaona eto de zao Jesoa zay tsy mifidy na izy ny finoanan'i Jesoa ny tena zava-dehibe ny finoany zao tontolo zao zay mila vonjy an'i Jesoa ny tena zava-dehibe ary itsika re avako malala raha itsika malagasy de azo alahatra mihitsy amin'ny tony tandapa itony tsika tsy mba nahita maso an'i Jesoa tahaka ny Matio tsika tsy mba nahita maso an'i Jesoa tahaka ny Petera tsika tsy mba afaka nikasika ny somotra viavi-dambany tahaka n'ilay vehivavy nijidra 12 taona tsika tsy mba nisasan'i Jesoa tongotra tahaka n'ireo mpianany 12 fa tsika mitovy amin'ity tandapa ity ary tsika dia tsy josy firazanana tsika tsy hoe raha ataony ataontsika hoe ny famakafakana ny tantaratsika na tahaka zany dia tsy ray razana amin'izay so tsika tsy tahakandry Petera na ry Jaona fa tena olona tahaka ity tandapa ity mihitsy dia io tsika zany rehefa komalala raha nitetiaratsika menakandro dia tsisy ifandraisany amin'i Jesoa mihitsy ara-tantara na ara-nofo na maha-olombelona no zany dia tahaka ity tandapa ity isika inona mampifandray atsika amin'i Jesoa ny finoatsika io no mampifandray atsika io nefa nitenen'ny tompo manao hoe ndralahako sanabafiko de zay miaino minno ny fampianarana ny finoana zany eto mahatonga atsika ho taranak'i Abrahama mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra rehefa nasehon'ny Paoly amin'ny Galatiana io ny hoe zay rehetra natobatisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy ary tonga taranak'i Abrahama zany rehefa komalala dia eto zany ny famantarana asehon'i Jesoa famantarana asehon'i Jaona momba an'i Jesoa dia zao ny finoana no mampifamatotra atsika amin'i Jesoa zava-dehibe ny finoana tsy ray hoe Jesoa ara-tantara miditra ao anatin'ny tokantrano tahaka ny nahazatra tsy lay hoe fifamatorana ara-nofo satria ty lehilahy ty de nangataka hoe mba omeo anjara aoka ianao hiditra ao anatin'ny tokantrano aoka no hiditra tsehatra ho ilay tandapa de Jesoa nametraka aminy hoe tsy voatery zany ange tsy voatery ho ilahatra amin'ny Petera ange ianao na tsy voatery ange ilahatra amin'ny Jaona ianao fa zao azonao atao amin'ny lalan'ny finoanao ny mahazo zay irinao amiko amin'Andriamanitra zany efa komalala de midika fa famantarana fa ity Jaona de famantarana milaza fa misokatra ho an'izao tontolo zao ny famonjena Jesoa de tsy Jesoa anjiviana Jesoa de Jesoa natao amonjy ny olona rehetra na hafa firenena na jiosy na jentilisa de manana anjara amin'ny Jesoa tsy fananana manokany ny jiosy Jesoa tsy fananana manokany ny taonjato voalohany ihany fa Jesoa ho an'ny olona ankehitriny Jesoa ho anao ankehitriny Jesoa ho an'ny rehetra Jesoa zay olo filazan'i Jesoa ato manao hoe dala mody misy elanelana io zany Jesoa tsy voasaka ny toerana ny finoana an'i Jesoa zay famantarana aseho hoe de zao tsy voasaka ny toerana tsy voatery ho any ho tonga any Palestina zany tsy voatery ho tonga izy fa ny finoana an'i Jesoa naiza misy anao de mahavonjy anao de ohatsika manao hoe izay le famantarana tsy zany ny jiosy ny jiosy de zava-dehibe ataontsika hoe ny jiosy tsy maintsy makany Jerosalema isataona mipaska andeha miona manatitra sorona ny jiosy tsy maintsy manao ny fomba isan-karazany
izany rehetrano nahitsy ny jaona eto manao hoe tsy zany fa ny finonan' Jesosy naiza naizy ianao dia mahasitrana anao mahafonjy ianao ary tao amin'ny tempoly Jesosy dia zao samy hafa ny hoe jentilisa tsy tafiditra kory anatin'ny tempoly eny amin'ny kianjan'ny jentilisa fa asehony jaona amin'ity famantarana ity zany fa zao manao hoe tsy zay tsony fa ny jentilisa na dia tsy mino aza na dia tsy jiosy aza dia manana anjara an Jesosy. Zay le famantarana anankiray famantarana azy ity ny Jesosy aseho zany amin'ity famantarana ity fa Jesosy dia natao ho an'ny rehetra amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra. Lay Jesosy zanak'Andriamanitra dia natao azo tonina amin'ny fotoana rehetra, azo atoniny olona rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra. Fa ny faharoa zay mahafamantarana azy ravako malala dia jereo tsara eo zany lay toerana. Fa inona koa lay andininy fahafito fa 50 hoy Jesosy manao hoe andeha mody fa velona ny zanakao ary lehilahy nino ny teny zay nolazain'i Jesosy ka lasa nody. Dia rehefa tonga tany an-trano izy amin'ny andininy 250 dia nantany ny tao an-tokantrano io zany dia ireo taminy omaly tamin'ny ora fahafito no ny alany tazo taminy. Inona lay ora fahafito? Inona lay ora fahafito? Ny dika teny ombolana na raha mazara dia amin'ny ray ora tolakandro satria ora fahafito manomboka amin'ny enina maraina ny fanosana ora dia amin'ny ora fahafito zany amin'ny ray tolakandro. Tsy le ora aina le roa zava-dehibe fa le teny hoe fito amin'ny jaona. Inona dia tena zava-dehibe tamin'ilay kapiteny na lay tandapana metraka fanontaniana manao hoe inona ny tena mahatonga amin'ny jaona ny tahiry le hoe ora fahafito? Inona mahatonga an'ilay lehilahy nytany an'iny? Inona mahatonga ny jaona ampatsiaro hoe tena nametraka fanontaniana mihitsy nge le lehilahy ary tamin'ny ora fahafito ny nanasitranany. Afaka malala raha toa ka mamaky tsara ny apokalipsy ny soratany jaona isika dia ahita ny mahazava-dehibe ny fito. Milaza fahafenona, milaza fahamasinana, ary jereo tsara ny nanasitranany ohatra ty amin'ny testamenta taloha rehefa diovina ny boka dia topasana rano, topahana rano, fafazana rano impito, milaza fanadiovana ary dia adio izy ary dia hositrana izy. Jereo tsara namana izay hitantsika lay namana sirianina manam-boninahitra tahaka ity tandapa ity naseny Eli nitsoboka impito tao andreny rano, milaza fanaty dia sitrany namana. Zany hoe lay saran'ilay hoe tamin'ny ora fahafito dia milaza fanadiovana, milaza fitohizan'ny tantaran'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ao amin'i Jesosy. Tokony ho takatry ny mpamaky ny filazantsara zany fa izao Jesosy dia tsy afa-tsy akory fa manohy ny asa mahagaga fanaon'Andriamanitra tahaka nahasitranany Eli an'ilay manam-boninahitra sirianina inamana no nanasitranany Jesosy koa ity zanak'ilay tandapa ity. Impito itsika teo lay nitsoboka impito lay lehilahy manam-boninahitra namana ary tamin'ny ora fahafito nanasitranany Jesosy ny zanak'ity tandapa ity. Toy ny milaza famantarana milaza fa ity Jesosy ity dia zao tsy hoe Jesosy olombelona fe olombelona, tsy hoe Jesosy mipotra ho azy tena anatin'ny tantaran'izao tontolo zao, tsy hoe Jesosy nitranga mpanao fahagagana ataontsika hoe par accident sanatria, fa Jesosy na ty olona mipola tamin'ny kisendrasendra tsy ampoisina teny, fa Jesosy fahatanterahany faminaniana. Jesosy lay zanak'Andriamanitra ary manohy ny fitiavan'Andriamanitra manasitrany. Hoy ny filazan'ny boky Nomeri rehefa entinao ampisorona ny boka ny maloto dia diovina impito izy. Zany dia famantarana faharoa ity dia zao famantarana fa Jesosy dia sady fanasitranana ny fanadiovana. Ao amin'i Jesosy no misy ny fanadiovana rehetra, ao amin'i Jesosy no misy ny fanasitranana. Lay Jesosy tantarain'ny Jaona dia Jesosy masina,
ary manadio ny olona amin'ny fatorana maro isan-karazany. Jesosy zay manafaka ny olona ary manasitrana ny olona manohy ny asa fahagagana nataon'Andriamanitra hatrany amin'ny boky Nomery mamakivaky rahaty amin'ny bokin'ny Samuela sy ny mpanjaka rehetra izay ao amin'ny Jesosy de zao sady fitohizana tantara amin'ny famonjena tsy eo amin'ny Jesosy no tsy hoe mifarana amin'ny testamenta taloha ny famonjena nataon'Andriamanitra fa ao amin'ny Jesosy ny fitohizana zany fahasoavan'Andriamanitra zay very noho ny fahotana nataon'ny olombelona zany ny bokin'ny Genesis. No zany de Jesosy de tsy mpalohizana izay manohy fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka manovy zany fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra zany na ny jentilisa na zay rehetra mino azy. Fa ny fahatelo lehibe zay ny famantarana zay mahafamantarana azy de mazava ho azy ny fahagagana nataon'i Jesosy. Ny fahagagana nataon'i Jesosy. Jesosy de efa nibedy mazava matetika io tsy eo ihany io hoe aza teny mitady famantarana voahino. Fa mino tsy misy famantarana. Paul tena nazavana io manao hoe tsika ge tsy mandeha amin'ny famantarana fa mandeha amin'ny finoana e. Mety hifanohitra mihitsy ara ny fitadiavana pirofo voahino sy ny finoana. Ny Jesosy toetran'ny olona de zao mino de mipotra amin'ny famantarana. Ny tiany Jesosy ao an-tsaintsika rehefa komalala de ny hoe aoka ny tsy ny fahagagana no hiteraka ny finoanao fa aoka ny finoanao no hitoeraka ny fahagagana. Zay ny tiany Jesosy ao an-tsain'ny mpino rehefa komalala. Reto Jesosy eto de zay ny tezana azy zay ny ainany de zao zany ny testamenta taloha ny fahagagana no miteraka ny finoana. Ohatra hoe Andriamanitra tena fahagagana ary miteny mandrakariva mane mba ho hitana ataoko zao fahagagana zao mba ho hitana ny zanak'Israely fa manana Andriamanitra izy mba ho hitana zao toy zao fa manana Andriamanitra ny zanak'Israely. Zany hoe ny finoany ny testamenta taloha ny finoany Jiosy de ny volavolaina tao anatin'izay toetsainy zay no hoe misy fahagagana de mino. Zany hoe lay fahagagana rehefa aveo miteraka asa. Raha tsy mitranga lay fahagagana tsisy hetsika tsisy action tsisy zavatra atao fa miandro fahagagana aloha. Lay fahagagana am'izay fotoan'izay no manetsika n'ilay olona ao hoe fahavinonana fa lay fahagagana no hery manetsika azy hoe ay izany no izy. Zay natonga reo Jiosy reo nyteny tamin'i Jesosy manao hoe manaovy ianao fahagagana inona ny famantarana asehonao ampahinona ianao sy anarana ianao anekena ianao. Fa ny tena tiany Jesosy rehefa komalala ary voizin'ny teolojiana tahaka ny Paul de ny hoe tsia aza mandeha amin'ny fahagagana fa mandeha amin'ny finoana. Efa namparata aminareo fa hoe ho avy any zanak'Andriamanitra de mino ary ny finoana iny rehefa aveo no miteraka ny fahagagana. Amin'izay fotoan'izay tsy fahagagana ho amin'ny fahagagana fa lay finoana no miteraka ny fahagagana de mampitombo anao zay. Ny mahatonga fitombona rehefa komalala de lay finoana miteraka fahagagana fa tsy lay fahagagana mahatonga finoana. Raha toka ny fahagagana ny lasa alohan'ny finoana de inona moa tsy mapety an'izay lasa toy ny maniraka an'Andriamanitra. Raha mpiandro fahagagana tsika vao mino de zao sanatria Andriamanitra ny toy ny mpanompontsika. Zay tao an-tsain'ity lehilahy ty hoe mba midina re ianao e mba makanisa re ty amiko e. Zany hoe raha vao ny fahagagana no ataonao lasa alohan'ny finoanao hoe za tsy ino mihitsy raha tsy misy fahagagana de zao tsy hoe chantage na tahaka izany loatra fa tena mihitsy hoe Andriamanitra indray no ampiasainao. Ny olona mpitady fahagagana milon'ny finoana hoe ny olona mpitady fahagagana aloha vo ino de zao tena finoana mbola finoan-jaza raha zany izy lazara azy. Finoana zay toy ny maniraka an'Andriamanitra. Za Andriamanitra tsy ino raha tsy sitrany ty zanako ty. Za tsy andray ianao raha asehoy aloha fa mahay ianao asehoy aloha fa sitrany ty zanako ty vo ianao amin'izay fotoan'izay de zao Andriamanitra no lasa manompo anao. Enao no lasa mampanompo an'Andriamanitra. Ny eken'Andriamanitra zany tao amin'ny testamenta taloha. Zay maha-testamenta taloha azy. Fa aty amin'ny testamenta vaovao kosa satria efa nirahan'Andriamanitra ny zanany. De zao ny finoana amin'izay
ny lasa aloha. Ny olona manaiky zany hoe ino aloha alohan'ny fahagagana izay ny tena pino. Zay ny toetra, zay natonga nyity lehilahy ty nanao hoe hoy Jesosy tamin'ny ndanamody de nody izy. Tsy niteny tamin'ny Jesosy manao hoe ahoana moa zany aloha moa Jesosy mba hiaraka ihany zany de avelanao rery ihany, fa rehefa tenenin'ny Jesosy ndanamody de nody izy. Zany ity lehilahy ty zany de famantarana milaza fa finoan'ny testamenta taloha de izao fahagagana aloha vo finoana. Fa ity lehilahy ty de nanaiky nanao hoe eny ary nanaiky le fiovam-penitra tao amin'ny tiany Jesosy iainana de ny mamomboko zao de zao finoana vo fahagagana. Ao amin'ity lehilahy ty zany zay mahafamantarana azy. Ao amin'ity lehilahy ty zany ity tandapy ty zany no hitsy zay fiovany zay. Lay tantapa de manao hoe nahazatra azy ny toetsay zay mety ho tahaky ny toetsain'ny Jesosy rehetra de ny hoe za fahagagana aloha aseho iamiko, famantarana aloha vo ino aho. Fa natsobariky nanaiky iova ity lehilahy ty, zay mahafamantarana ity tantara ity, nanaiky niova izy de ny hoe eny ara ho Jesosy miala amin'io satanao io fotom-pisaina anao hoe mitady fahagagana vo mino fa izao miova ianao, azonao ovany io de izao raha miova amin'io ianao de izao dikany mino ianao de mipotra ho azy ny fahagagana. An'izay fotoan'izay zay ny tena fitombona marina, zay ny tena fiainana ao am' Jesosy marina. Zany de avako malala de izao hotsika manao hoe tena zava-dehibe zany tiany ny tompo ajaitsika de izao amin'ity famantarany ity de ity ny finoana aloha. Atsika kristiana revako malala de ny zava-dehibe zany de ny finoana. Zay ny tiany ny tompo averiberina ny filazany tsara hoe ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra napetran'izay de ny teneny am'izay ny zavatra rehetra ainy mino. Ary Paoly mbola nazava manao hoe za koa de mahay ny zavatra rehetra. Ho an'ny olona mino de avako malala de mipotra ny fahagagana. Ary am'izay fotoan'izay ny finoana no miteraka ny fahagagana. De ka rehefa malala anaiky iova sata ianao tahaky ny iovany ity lehilahy ty sata mba tsy olona mpitady fahagagana ka itenenany tompo manao hoe raha tsy mahita fahagagana ianareo tsy mba mety mino mihitsy. Fa meteza iova sata de ny satany fahasoavana, satany fitiavan'Andriamanitra, satany fanekena sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Mino fa mahavonjy anao Andriamanitra, mino fa rehefa tenenin'Andriamanitra aminao de tanteraka. Hoy ilay lehilahy anankiray fa meriberitsika lehilahy anankiray antsoina hoe Chrysostome. Chrysostome de évêque anankiray tany amin'ny taonjato fahaefatra. Dia hoy ity lehilahy antsoina hoe Chrysostome, Saint Chrysostome moa ny antson'ny avana katolika azy. Chrysostome, Chrysos Krisy volamena, Stomas vava. Ary de tena isan'ny évêque nahainy toroteny ity ataontsika hoe Chrysostome ity, évêque tamin'ny faritry Maghreb ankehitriny iny izy. Dia tena mahay ny toroteny mihitsy. De zao ny toroteny nalaza anankiray manao hoe ny antsoina hoe finoana de fiazonana an'Andriamanitra amin'ny vavany. Rehefa nyteny Andriamanitra hoe zao de azonony zay. No zany de eto tena no azonony lay tandapa tamin'ny vavany Jesosy, tamin'ny teniny Jesosy manao hoe andeha mody fa velona ny zanakao, tena azonony zay. No zany de avako malala rehefa no azonony zay de sitrana izy, sitrana ny zanany, velona ny zanany. Tao anatin'ilay finoana tamin'ny ora fahafito milaza fahafenoany ny finoany ty lehilahy ty, fahamasinana ny finoany ty lehilahy ty, satria fahamasinana ny famatotra tamin'ny tenin'Andriamanitra zay le fito fahamasinana. Dia misy manao hoe ny finoana de fihazonana n'Andriamanitra amin'ny vavany. De rehefa miangona ny ampiangonana ianao, rehefa avy mihaino toroteny ianao, rehefa avy mihaino fampianarana ianao, azony amin'ny finoany reny teny reny. Tsy tenin'olombelona nge izy reny, ny teny vakinao io, teny baiboly io de mino rehefa miteny ny tompo anao mitsodrano anao hoe amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny mpitoriteny, amin'ny alalan'ny mpampianatra, amin'ny alalan'ny mpitandrina, amin'ny alalan'ny mpianatra, amin'ny alalan'ny katekista de azony zay, raisoanao zay teny zay hoe efa nyteny tampoka ianao Andriamanitra fa voavelanao ny heliko, de azony am'izay mino fa voavela ny helikao. Rehefa efa nyteny tampoka ianao Andriamanitra fa ahitay aho tamin'ny tsotranony raisiko omaly alahady de zao azoniko zay, tsy avelako ianao raha tsy mitay aho satria efa nyteny tampoka ianao.
reko ny teninao, reko vakiko ny soatra masina teninao no zany tsy avelako ianao satria efa nyteny tahaka zao. Zay ny antsona hoe finoana ry avako malala, fiazonana an'Andriamanitra ary fakatoavana an'Andriamanitra, tsy chantage akory zany reka ianao nge efa nyteny an'izao hoe zay aloha fa finoana. Engany ry avako malala ho tsapanao fa ny hevitry ty Jaona 4:4 ity de zao manana anjara fanasitranana aminy ianao, manana anjara fifaliana aminy ianao, manana anjara famelan-keloka amin'ny Jesosy anao, na aiza misy ianao, na rahovina na roviana nitsonao aminy, na izy ianao. Ary ny tiany to misy zay fahagagana, misy zay asa mahagaga, misy zay famindram-po men'Andriamanitra anao zay raha mino ianao. Vavakisika tompo misaotra anao noho ny teninao zay azonay ny vakina tamin'ny tenin-drazanay ka manazava aminay ny lehiben'ny fitiavanao. Manazava mahagaga amin'ny mandrakariva tokoa ianao fa izahay no kely finoana ko mampaharezanay tompo anay kiovasata ary tsy anery anao fahagagana melon'ny finoanay. Efa niteny ianao fa sambatra zay tsy mahita nefa mino de fantatra hoe fa manana anjara fahasambaranao aminao zay satria mino fa mahay zavatra rehetra ianao, mino fa mpamonjy ianao. De terizo ny fanaoratenanay tompo, hitoetra ao anatin'ny vonana sy ny fahatokinanao ary meteza hitoetra betsaka amin'ny fahasoavanao amin'ny tokantranonay, amin'ny asan'ny tananay rehetra ary indrindra amin'ny fikasanay. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.